5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, metoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Lasa mbany zavatra trany ireo sehatra mipaka mivantana amin'ny mahaolona eto amintsika raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiofanana arakasa. Hatreto tsy misy afa-tsy ny telo faingo 200 ireo tanora miasa eto Madagasikara no mahazo fanofanana arakasa. Isy fetraky ny goavana ho an'ny vahoaka malagasy misy 13 tapitrisa ny fakana ilay aba ohatra faingo 500 asain'ny fanjakana alaina amin'ny volany vezivezy amin'ny mobile money. Ny sarany aloha amin'ny fandefasana sy fandoavam-bola izay tombo avo roa hatramin'ny avo 10 iny raha mihitatra ny fakana ioetra ohatra faingo 500 io. Antony tsy anekeny ireo opérateur mobile iroso amin'izany. Faraisa-mompirenena avy eto an-toerana sy avy any ivelany mahery ny 50 amin'izao fotoana izao no ampiakatra ny olana misy sy ny ayain'izy ireo eo anatrehan'ny fivoriam-be momba ny fiafeoan'ny toetrandro na ny COP29 tanterahana ny Bakou. Mahakasika ny mety ho fahasimban'ny ala amin'ny fanaovana tetikasa autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Mifanipaka amin'ny famatsim-bola azo momba ny fiarovana ny ala arovana ny fandalovan'ny tetikasa ao amin'ireo ala ireo. Ankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny fahitalavitra ankoatra ireo mpandray anjara hafa. Isan'ny namana akaiky tsy hafa misaraka amin'ny fahitalavitra ny mpanakanto sy ny mpanao gazety. Any ivelany farafakely ny 10 ireo namonina tao Haïti nandritra ny herinandro teo tao Port-au-Prince vokatry ny fanafihana izay nataon'ireo fondry tafika any an-toerana. Manay amin'ny herisetritra ny ONU izay nanao antsoavo manoloana ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Angafany indray tompo-kilasy tompo-vavy nisy diana ny tokantranonao amin'ny ity aliny alakamisy 20 novambra taona 2024 ity. Manatra ny arahaba ary manasanao ampitiavana anjo ny fampahalalam-baovao. Lasa ambany zavatra hatrany ireo sehatra mipaka mivantana amin'ny mahaolona eto amintsika raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiofanana arakasa. Hatreto tsy misy afa-tsy ny telo faingo 200 ireo tanora miasa eto Madagasikara no mahazo ny fanofanana arakasa. Famelabelarana izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Gaetan Andriatsilafo. Raha ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna ho an'ny tetim-polam-panjakana taona 2024 mitotaly 49 ny poste budgétaire ho an'ireo androm-panjakana sy ny ministera isan-karazany. Izany hoe isy fandraisana ho mpiasam-panjakana 49 ny taona 2024. Ny 3 na ny 27 isan-jato amin'ireo dia ho an'ny tafika, gendarme, miaramila sy polisy ary ho an'ny fanabeazana sy ny fahasalamana kosa ny 12 isan-jato ambiny. Ny nanaitra dia ny fahitana fa miisa 3 ireo raisina ka hanatevin-darina ny tafika ary tsy misy afa-tsy 20 ireo raisina ka hanampy ny setry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Fototra ijoroa ny fampandrosoana nefa ny fampiofanana arakasa indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao sy ny toe-java-misy eto Madagasikara ankehitriny. Maro ny tanora na vita fianarana nivoaka tamin'ny anjerimanontolo no tsy miasa satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra andrasan'ny orinasa ny fiofanana na rahana. Ankilan'izay tsy misy afa-tsy 2.3 ireo tanora miasa eto Madagasikara no nahazo fanofanana arakasa. Amin'ireo asa 420 voaraikitra ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny asa tany eto Madagasikara manodidina ny 30 ihany no manana rafitra fanofanana ara-dalàna. Ny ambiny kosa atao hay ho azy sy vokatry ny fampiakana any atrany. Izany hoe tsy nisy fiofanana manokana ny ankamarony. Vitsy ary ambany io taha io raha mitaha amin'ireo tanora mangetaheta izany fiofanana arakasa izany. Maro ihany koa ny fanampin'izay ireo sehatra ahafahan'ny tanora mahita asa avy hatrany aorian'ny fiofanana arakasa ataony. Isan'ireny ny sehatry ny fizahantany, ny fananganana trano na ny BTP, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny teknôlôjia vaovao na ny TIC ary ny lamba na ny textile. Ankoatra ireo ny fampiofanana arakasa samihafa
izay mahasoa ny tokantrano tsirairay avy toy ny fanamboarana ronono mandry, dibera, savony, confiture, fanamboarana t-shirt sy polo, fanamboarana pâte gasy, ireo saosy isan-karazany sy ny maro tsy voatanisa. Ny mahatsara ireny karazana fiofanana ireny dia miena kokoa ny fandaniana ao tokantrano. Afaka atao fitadiavam-bola ihany koa, ary indrindra tsy mifidy salantaona. Afaka miofana arak'asa avokoa na tanora na olon-dehibe. Zava-dehibe ary tokony ho atao laharam-pahamehana ny fampiofanana arak'asa eto amintsika. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny maha-olona sy ny fanatsarana ny sosialin'ny mponina amin'ny alalan'ny fanatsarana ny velon-tena ny isam-batan'olona mba hipaka mivantana amin'ny isa-tokantrano ny fandrosoana. Manana ny fahaiza-manao sy manan-talenta ny malagasy saingy ny tsy fampian'ny tosika mazana no sakana tsy ahafahan'izy ireo miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Isan'ny politika tsy maintsy atsaraina araka izany ny politika manome lanja bebe kokoa ny maha-olona ka tsy hijanona amin'ireo karazana atrikasa ihany sy lahadinika fotsiny ihany. Ilaina ny atrikasa ahafahana mandamina tsy mametraka paikady saingy tsy tokony hijanona fotsiny amin'izany fa andray an-tanana ka hijery sy ahasoa io lafo ny maha-olona io hatrany. Fa isy fiatraka ny goavana ho an'ny vahoaka malagasy misy 13 tapitrisa ny fahakana ilay aba ohatra faingo 500 ka sain'ny fanjakana alaina amin'ny vola mivezivezy amin'ny mobile money. Ny sarany aloha amin'ny fandefasana ny fandoavam-bola izay tombo avo roa hatramin'ny avo 10 iny raha miatra ny fakana ioetra ohatra faingo 500 io. Antony tsy anekeny ireo opérateur mobile iroso amin'izany. 340 lavitrisa ariary isan-taona no zakain'ny vahoaka malagasy manerana nosy raha miatra ny fakan'ny fanjakana ilay etra ohatra faingo 500 araka ny noty navoakan'ireo opérateur mobile misy 3 eto Madagasikara. Ny sarany aloha amin'ny fandefasana sy fandoavam-bola izay tombo avo roa eny hatramin'ny avo 10 eny izany hoe raha toa ka andefa vola 5 sy 2 hetsy ariary izany ny olona iray itombo 400 isan-jato be izao ny tany fiakarana ho an'izay fandefasam-bola izay raha 900 isan-jato kosa ny fiakarana ho an'ireo andefa vola 5 hetsy ariary raha miatra ny fakany ohatra ohatra faingo 500 io. Ho an'ny fandoavam-bola kosa indray 570 isan-jato ny tany fiakarana raha toa ka andovola 5 sy 2 hetsy ariary ny olona iray 50 sy 200 isan-jato kosa izany ho an'ireo mandovola mitetina iray tapitrisa ariary. Ny fampiarana ny fakana ity etra ohatra faingo 500 ity izay mony any koa ireo mivelona amin'ny fanaovana cash point izay efa misy enina lasira etsy amin'izao fotoana eto amintsika. Tsy mety angamba ilay izy raha ohatra hoe ampiarina aminay cash point satria ny tsena efa tsy mandeha raha miatro io dia vao maika angamba tsy tena kely ny commission anay. Araka ilay niteneniko teo hoe efa mety tsy mandeha ny tsena dia ny vokany aminay izany tena satria mandofa tsena, mandofa tanty, ny tsena koa efa tsy misy vao maika tena izay angamba izay ny vokany ratsy ho anay angamba dia izay no raha amiko manokana aloha dia tsy tokony tsy ampiarina io lalàna io angamba. Misy fiantraikany be izy satria ho anivinay zany zao dia mieritreritra hoe anajanona le activité kanefa moa zany l'activité ito efa maro mpampiasa ka ny olona tsina tsy afaka hijanona amin'izay fotsiny satria mieritreritra hoe maty antoka anao ny zavatra io satria miasa maina fotsiny zany. Ankoatra izay hovesatra ho an'ireo orinasa izay efa sahirana amin'ny fiakarany vidiny angofo sy ny etra isan-karazany ihany koa ny fakana ity etra ohatra faingo 500 amin'ny vola mivezivezy amin'ny mobile money ity. Tsy mety aminay mihitsy ilay izy satria raha ohatra zao hoe misy client-nay zao any amin'ny faritra ohatra dia ohatra hoe mividy telefona soit disant hoe 300 000 ariary fotsiny no vidiny aminay dia iny nefany vao alefany aty aminay ny vola iny dia efa misy problème avy any aminazy aloha iny zao satria miampy an'ilay taxe dia raha ohatra hoe mbola tonga aty aminay konko iny dia mbola taxeko koa zany izay dia izay zao dia efa micause perte ao anay dia lasa very konko ny client anay satria tsy maintsy hitady solution izy zany hoe ahoana ny ataony lasa misy impact be aty amin'ilay vente zany ilay izy. Miantso ireo opérateur mobile misy 3 hiady ho azy ireo tsy anakitra amin'ny faran'ny fakana ity etra ohatra faingo 500 amin'ny vola mivezivezy amin'ny mobile money ity ireo mpanao cash point sy ireto orinasa izay efa sahirana amin'ny fiakarany vidiny angofo sy etra isan-karazana nanovana fanadihadiana ireto.
ny fanapa-kevitra noraisiny fanjakana tamin'ny alalan'ny DGI izay amotika ny toekarena malagasy ra ny fanaizavana. Firaisamam-pirenena avy eto an-toerana sy avy any ivelany maheriny 10 amin'izao fotoana izao no ampiakatra ny olana misy sy ny ayan'izy ireo anatrehany fivoriam-be momba ny fiovan'ny toetrandro na ny COP29 tanterahana ny Bakou mahakasika ny mety ho fahasimban'ny ala amin'ny fanaovana ny tetikasa autoroute mampitohana Antananarivo sy Toamasina. Mifanipaka amin'ny famatsim-bola azo momba ny fiarovana ny ala arovana ny fandalovana ilay tetikasa ao amin'ireo ala ireo. Henri Florian. Ny volana Jolay lasa teo no efa namoaka fampitam-baovao na communiqué mahakasika ny ayan'izy ireo momba ny tetikasa autoroute Antananarivo sy Toamasina. Ireo firaisamonim-pirenena maheriny 10 indrindra fa ny mety ho fahapotehana sy ny fahasimbana amin'ireo ala arovana izay lalovana ity tetikasa ity. Na teo aza ny fionan'izy ireo imbetsaka teo amin'ny fanjakana sy ireo firaisamonim-pirenena. Tsy navaovao io aya io hatrany ny fanjakana ary tsy nampiseho mivantana ny fanadidina ara-tontolo iainana tokony natao mahakasika ity tetikasa ity. Mifanindry andalana amin'izany ny onivony FMB izay nanome fampindramam-bola amin'ny tentina 1 sy 300 tapitrisa dolara ny Madagasikara mba hiadina amin'ny fivaovan'ny toetrandro izay mifanohitra amin'ny fahapotehana misy amin'ireo ala rovana noho ity tetikasa autoroute ity. Namafisin'ireo firaisambolim-pirenena fa mifanohitra tanteraka amin'ny famatsim-bola amina tapitrisa maro azon'ny Madagasikara. Tokony hikojakojana ny ala ity tetikasa ity izay mandalo sy manimba ny ala ary mamakivaky ny ala rovana toy ny ao Anjozorobe sy Angavo, ao ihany koa ny corridor Ankeniheny Zambena izay ahitana ny 100 ny ala fototra sisy eto Madagasikara. Eo anatrehan'ireo no anaovan'ireo firaisamonim-pirenena antso ao anivon'ny FMB sy eo anatrehan'ny fivoriam-be ny COP29 momba ny fivaovan'ny toetrandro izay tanterahana ny Bakou mba hijerena akaiky ity olana ity manoloan'ireo vola izay omen'izy ireo hiadina amin'ny fivaovan'ny toetrandro saingy mifanipaka amin'izany kosa ny asa ataon'ny mpitondra fanjakana. Na teo aza ny antso efa nataon'ireo firaisamonim-pirenena minimana mpitsofina ny mpitondra fanjakana ary efa misekoseko indray amin'ny fanaovana ny autoroute vaovao hampitohy Diego sy Tolagnaro. Ny FMB izay efa nanambara fa hanome fanampiana arabola ny Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa roa lehibe ao ny FEC na ny facilité élargie de crédit izay mitetina 7 sy 300 tapitrisa dolara sy ny FRD na ny facilité de résilience et de durabilité mitentina 1 sy 300 tapitrisa dolara ihany koa izay iompana betsaka amin'ny ady amin'ny fivaovan'ny toetrandro sy entina hiarovana bebe kokoa ireo ala rovana eto amintsika. Ny ala izay manampibetsaka ny Madagasikara indrindra manoloana ny olany rano fisotro madio amin'izao fotoana izao sy ny fametrahana angovo mba hanampy ny efa misy eto amintsika. Eo anatrahan'ireo no angatahan'ireo firaisamonim-pirenena ny iverenan'ny FMB ijery ireo fepetra rehetra vao hanome io vola io fa toa mifanipaka amin'ny fepetra ny fanarahana ny fahasimban'ny ala arovana vokatry ity tetikasa autoroute ity. Ka angatahan'ireo firaisamonim-pirenena ihany koa mba ho modely amin'ny fiarovana ny tontolo iainana isika ka hanazana ireo fitsipika rehetra sy ny lalàna iraisam-pirenena momba ny faritra arovana. Takian'ireo firaisamonim-pirenena ihany koa ny hiverenana andatabatra boribory mahakasika ity olana misy ity izay anaovan'izy ireo vakabatsilana eo anivon'ny fivoriam-be momba ny fivaovan'ny toetrandro any Bakou amin'izao fotoana izao. Tsy afoana velively ny olany herinaratra eto Madagasikara ny tetikasa maro izay kasain'ny fanjakana malagasy anafoanana ny fahatapahan-jiro lavareny raha ny hita tao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetbolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ho ny mpanao politika tan'ity androany ity. Tsy misy afa-tsy ny fampandehanana ireo tetikasa lehibe toy ny sahofika sy volobe no afaka ampitomboana ny fizarana herinaratra isa-tokantrano saingy tsy rototra amin'izany ny mpitondry Christian Dimy. Anokana vola mitetina 2.7 sy 500 miliara ariary ho fanampiana ara-pitaovana na investissement fa tsy fanampiana ara-bola ho an'ny jiramany fanjakana malagasy araka ny voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetbolam-panjakana ho amin'ny taona 2024. Isan'ny tetikasa voasingina ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny mikasika ny ividanana parka solaire manana tanjaka 500 sy 200 megawatt. Eo ihany koa ny fametrahana parka éolienne sy ny fividanana panneau solaire ho zaraina isaky ny tokantrano. Nanambara kilany ny mpanao politika fa tsy misy afa-tsy ny fampandehanana ireo tetikasa lehibe mpamokatra herinaratra toy ny sahofika sy volobe no afaka hamany olany herinaratra eto Madagasikara
nitetika asa saofika izay afaka mamokatra herinaratra manana tanjaka hatrany amin'ny 500 megawatt sy afaka mama hatrany amin'ny 530 tsy fampin'ny herinaratra ohatrany ny fanazavana suspendu reny tetika asa goavany reny 450 megawatt no vokariny saofika mama ny olana hatramin'ny 530 ny jiramamy zao tsika miteny zao problème amin'ny volobe misy volobe 1 misy volobe 2 de ny volobe 1 izay tokony hitarina de novonona satria tsy misy tombontsoa ho an'ny nandray an'ilay tetika asa volobe 2 matoa zany suspendu reny tetika asa reny de tena tsy faiza mitantany fanjakana mihitsy zany satria fantatsika hoe niala ny bady niala ny banque mondiale niala ny FMI par rapport amin'ny tetika asa reny dia tsy faiza mitantana fotsiny zao zany satria be loatra zany ny tombony angatahany fanjakana malagasy amin'ny mpamokatra tsy magaga araka izany raha miala tsikelikely amin'ny Madagasikara ireo mpiara-miombonantoka isatokajiny vokatra izay tsy faiza mitantany ny mpitondra fanjakana izay de mamerina ny reny nefa zany anisany antitra anteko hoe tsy faiza mitantana mamerina ny confiance na ny fifampitokisana amin'ny mpiara-piombonantoka toy ireny de sarotra satria tsy misy ny continuité de l'État eto Madagasikara tamin'ny fanjakana era Jonard Mampianina no natao zany négociation de financement zany nandeha ny étude de faisabilité ny étude environnementale mazava tsara ny vokatra omeny saofika de ny fanjakana mandray azy teoriana raha tokony hanoyany zany dingany zany hoe tokony efovova fito taona ny anaovana ny tetika asa saofika zany hoe amin'ny taona 2024 raha nandeha araka ny tokony izy ny tetika asa de efa misitraka 450 megawatt fidina amina 500 na 300 ny vahoaka malagasy de zany angely tsy faiza mitantana hatreto tsy foana fa vao may mihamahazovana indray ny fatapahan-jiro lava reny raha ny fampahafantarana nataony jirama atao amin'ny tambazotra tserasera ny androany tsy ampy ny vokatra herinaratra ka voatery mampiatra fatapahan-jiro mifandimby mandritra ny oraroa isaky ny fatapahana ny jirama anton'izany ny fahasimbana ara-teknika izay nampitsahatra ny milina mpiary herinaratra roa mandeha amin'ny solika ao ambomanambola manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fahafahan'ny milina iray hafa ao mandriseza miodina raha tsy ariva sy ny fianan'ny avo ny tohadrano ao andekaleka amin'izao vampitoana ny mahitany izao mandringa ny seapikaroana eto Madagasikara vokatra ny tsy fampiny ny oenty-manana ho an'ireo mpisehatra hoy ny fikambana ny pikaroka mpampianatra tamin'ity androany ity tsy manam-pahavinonana ampivoatra ny sehatry ny fikaroana ankilan'ny fanjakana malagasy antony mahatonga ny tetim-bola mpanjakana tsy misy afa-tsy aotra faingo aotra iray isan-jato ho an'ny fikaroana siantifika andrekina ny fampandrosoana ny firenena ny seapikaroana saingy tsy manam-piniavana ampivoatra izany ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana hoy teo anivon'ny fikambana ny pikaroka mpampianatra izay manamarika ny 70 taonany amin'ity taona ity profon'izany mbola aotra faingo aotra raha isan-jato ny tetim-bola mpanjakana no atokana ho amin'ny seapikaroana eto amintsika tetim-bola izay kely raha oharina amin'ireo fitaovana ilaina sy fikaroana ataon'ireo pikaroka malagasy hoetrany ny fanazavana tena tsy ampy aloha raha tsorina mahitsy raha ny fanampiana hoentin'ny fanjakana amin'ny fikaroana eto Madagasikara no resahana dia tsy ampy kely de kely satria aotra faingo aotra ray zay no meny fanjakana ho an'ny fikaroana eto Madagasikara raha oharina amin'ny an'ny firenena hafa zany tena kely kanefa ny mitaky zavatra be zany fikaroana zany ny fitaovana ampiasaina amin'izany ny heritsaina sy ny herim-polaniana ao anatin'izany tena mila fanampiana sy fanohanana izahay zany hoe mila tohana avy amin'ny fitondram-panjakana izahay mba hahafana manatanteraka amin'ny atsaka sy andava ny azo fikaroana ataonay mba hahafana manatratra an'ilay lenta izay resahana foana hoe misy lenta tratrarina zany siansa izany manana ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina ny mpikaroka mpampianatra ary sihatra iray ahafahana mitondra fampandrosoana hita amin'ny firenena ihany koa ny fikambana mpikaroka mpampianatra moa dia misehatra ao anatin'ireo ivitoeram-pikaroana sivy eto Madagasikara izy ireo dia manana ny fahaiza-manao sy ny mahasamihafa azy avy isan'isany misy ny mikaroka manokana momba ny tontolo iainana misy ny mikaroka manokana momba ny resaka fanafody misy ny mikaroka manokana momba ny énergie misy ny mikaroka manokana ihany koa momba ny fambolena sy ny fiompiana ny biby zany hoe
mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fikarohana ary misy vokatra be dia be. Nototosaina tena bypass ny fanombohana ny fankalazana ny 70 taona ny fikambanana mpikarika mpampianatra na ny association des enseignants chercheurs eto Madagasikara tamin'ity taona ity. Ny ACE izay miantso ny mpitondra fanjakana mba hanao zava-dehibe izay sepi-pikarohana eto Madagasikara izay. Tratra kosa ny tanjona ho an'ny FMFP na ny tahitra matsimbola malagasy ho an'ny fampiofanana ny mpiasa tao anatin'ny 5 taona ny asany. Lela vola mitetina 7.5 miliara ariary no azo ary olona mahery ny iray hetsy no nahazo ho fampiofanana. Ezaka ao anatin'ny 5 taona manaraka ny ampiakarana io taio ary isan'ny miara-miasa betsaka ao anatin'izany ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Naomby ny drafitra ny andreketany FMFP na ny tahiry famatsimbola malagasy ho an'ny fampiofanana ny mpiasa tao anatin'ny 5 taona ny asany araka ny tatitry ny filohan'ny androany. Mahery ny 50 miliara ariary ny vola azo ary mihoatry ny iray hetsy ireo olona nisitraka fampiofanana. Fiara-miasa naomby tao amin'ny secteur privé na mpampiasa na ny mpiasa sy ny fanjakana no nahatonga nyty Fonds malgache de formation professionnelle ty nijoro. Atao hoe fiara-miasa atao hoe naomby sady atao hoe jerevan'olona na nivelany na etatoerana satria mazana moa miady fa tamin'ity ndratorak ty dia nitovy ny fomba fijery dia 5 taona lasa zany no zany nanomboka ny asa ny FMFP. Nandritran'izay 5 taona izay dia navita atao hoe nanampy ny fiofanana arakasa ary vola 7.5 lavitrisa ariary na 56 milliards d'ariary olona mahery ny 100 000 mahery any no nahazo fiofanana tamin'izay. Omena tombo manokana ao anatin'ny sehatra iantsoroan'ny FMFP ny mpianatra malagasy sy ireo efa misehatra ao anatin'ny asa araka ny fiara-miasa sy ny fifanarahan'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny FMFP natosony androany. Sehatra iarahana miasa dia indrindra eo amin'ny resaka fampiofanana. Fampiofanana omendrareo dia ampiakarana lenta ireo formation omenan'ireo mpianatra. Omeny formation ihany koa ny mpanofana ao anatin'ny ministera. Eo ihany koa ny valorisation des expériences et des acquis ozy fitenenana VAE izay ireo olona efa misehatra ny asa nefa tsy manana certificat dia hojerena akaiky ao anatin'ny fiara-miasa zany mivelatra ary maro rantsana ny arahana amin'ny FMFP ka eto dia apetraka ny fisaorana amin'ny zavatra efa vita dia mbola hisaorana amin'izareo anatin'izao fiara-miasa zao satria zava-dehibe ho an'ny mpianatra malagasy, zava-dehibe ho amin'ny ankizy ao amin'ny enseignement technique et formation professionnelle araka le devise manao hoe ny olo mahay ratsy very mandeha dia ao anatiny manampy anay amin'izay devise-na izay ny FMFP izay nahatratra ny 5 taona ny androany. Tanjona ao anatin'ny 5 taona manaraka ny ampiakarana ireo isa ny vola sy ny fampitsitrahana fampiofanana hoy ny teo anivo ny FMFP. Isan'ny apetraka dia n'izao ohatra ny fanomezana fampiofanana sahady mahakasika ny fidirany intelligence artificielle amin'ny sehatry ny asa ao anatin'ny fitantanana mangarahara sy mahomby. Ankilany orinasa maro androany no nahazo amboara avy amin'ny FMFP no ny fanomezana asa ho an'ny malagasy sy ny fahaiza-mitantana. Inany koa no iantsika amin'ny sainty vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao arin'izay tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Les mails à Macapé, Titis connexion Titas. Denise Moussa t'a dit l'offre Mirani. Ah, le bêtise à nouvelle recherche. Msutchan fait one chunje. Souk fait Marianne San. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge fiche à trop bêti mi artorti. Ji, faly risor sary rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine tolotra vaovabe any telma 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaimpoana ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa tonga vahaingana eny amin'ny telma shop akaiky anao.
hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika mipikery. Elmondes, kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity rafa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao, mandroatra be, mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao, floral sy exotique, afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia, karo. Vaolina vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, Vaolina ampiasaina. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. Eo ambany fiahin'Andriamatofolon'ny Republikan'i Madagasikara Andry Rajoelina sy Andriamatopo Praiminisitra lehiben'ny Gouvernemanta Christian Tsay, ny Ministeran'ny Fizahantany sy ny Asatanana, ny Ofisy Pirenenan'ny Fizahantany eto Madagasikara ary ny Ifo Toeram-pirenenan'ny Asatanana Malagasy dia manolotra antsika ny tsenaben'ny fizahantany, andiany fahavalo sy ny andiany voalohany amin'ny tsenaben'ny asatanana izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny faha 1 roa ary 3 Novambra 2024 mpikarakara fivahinianana amin'ny sehatra amin'ny fizahantany sy mpanao asatanana matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izara amintsika ireo tolotra isan-karazany mandritra ny 3 andro. Andao izahan'ny Madagasikara, andao anjifa ny vita malagasy. Tsy misy vidibidirany mpiara-miasa projet PIC. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Taverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalambo avao mamerina ny araba tomboka lasety mikovavy anoizatsika izay avy hatrany dia nankalaza ny 20 taona ny jorony ny eo anivony OILTP na ny Youth Leadership Training Program tamin'ity ataona ity tetikasa izay natao anomezana fampiofanana ireo tanora ho matianina eo amin'ny sehatry ny Aitarika. Totosa teny Anosy Androany ny ivony fankalazana ny 20 taona ny OILTP izay narana famelabelara-kevitra sy adevitra ny arana tamin'ireo mpisehatra eo anivony FES Madagasikara. Fanampanazavana. Kalazaina Androany sy rapitso aroan'ny taona 2024 sy 2025 ny 20 taona ny Youth Leadership Training Programme mpifanana entina nampinany tanora hanabevony Aitarika sy ny fahaiza-manao eo amin'ny fitantanana politika. Androany dia nisy adihevitra mikasika ny hoe inona ny lova apetraka ireo fiofanana amin'ny Aitarika
izay misy maromaro izy a eto Madagasikara ary ina no entina tokony ho atao entina hanatsarana ireny lalam-piofanana sy atim-piofanana samihafa ireny. Raha pitsy kosa dia famoahana ny andihan'indray mihira ny andihan'ny faharoapolo amin'ny YLTP atao amin'ny Carlton ihany sady ihany koa anomezana fankasitrahana ho ana YLTP-anina vitsivitsy izay isan'ireo hoe mendrika tohanana amin'ny ady ataony any misehatra misy azy tsirairay avy any. Ankalazaina androany ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny fahitalavitra. Ankoatra ireo mpandray anjara hafa isan'ny namanakaiky tsy afa-misaraka amin'ny fahitalavitra ny mpanakanto sy ny mpanao gazety. Tontolo iray ahitana mpandray anjara betsaka sy isan-karazany fahitalavitra, fandarana isan-karazany, horonan-tsary, magazinina, fanentanana, fampianarana, kolotsaina, fampahalalam-baovao sy ny sisa hita amin'ny fahitalavitra avokoa ireo. Isan'ny misongadina ary tsy afa-miala amin'ny fahitalavitra ireo mpanakanto isan-karazany na eo aza ny firoborobony teknôlôjia sy ireo tambazotra tserasera amin'izao fotoana. Satria tsy afaka hifanerasera amin'ny mpankafy zay raha tsy eo ny fahitalavitra aloha voalohany indrindra. Ny fahitalavitra ihany koa dia natao hanabe, natao hizara kolotsaina. Ny anjara asany nefa dia ao anatin'izay tontolo kolotsaina izay dia anjaranay mamolavola kolotsaina, mamolavola zavakanto ho an'ny mpankafy fa anjarany aina manjery, anjaran'ny televiziona sy ny maro samihafa no mampita izay zavatra manerana zao tontolo zao. Fanampiny fotsiny ny tambazotra tserasera fa raha ny tena marina dia ny tahaka anareo zao ny tena akaiky tsy afa-misaraka amin'ny mpanakanto. Tsy afa-miala ihany koa ny mpanao gazety izay misehatra amin'ny tontolo ny fampahalalam-baovao. Asa soa saingy asa sarotra ny fanaovan-gazety. Ifatrinela tokoa ny sera atao anatiny dia mirary soa antsika mpisehatra rehetra, mpiray kombakomba manodidina an'ity tontolo ny asan'ny fahitalavitra ity. Sarotra ity asa ity satria ny olona mety mijery ny fahitalavitra io zao izy dia mieritreritra fa mora ilay izy fa ny ao ambadika io tsy takatry ny mpijery hoe inona daholo ny fahasahiranana atrehantsika ao ambadika io asa miasa amin'ny fahitalavitra io dia mirary soa antsika ho an'ny zanaka tsaroa fa mitaizitsika ao anatin'ilay izy manabea dia misy zavatra betabe mila tandrovina ao anatin'izay. Tsy aivina ankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny fahitalavitra izay fitaovana iray namboarina afaka mamoaka sary sy feo. Ireo manam-pahaizana siantifika no namorona azy ka tany amin'ny taona 420 no nivoahany voalohany tany amin'ireo firenena mandroso toa ny Eropa sy Etazonia. Mahavita zavatra ary tsy mihena amin'ny tamin'ny hafa ny tanora malagasy. Tovolahy iray nivoaka ho ingénieur en informatique avy eo amin'ny sekoly ambony ny Fianarantsoa rehefa nahavita nanangana plateforme studio numérique. Aingorakotiny irina koly Fianarantsoa. Fananganana plateforme studio numérique natokana ho an'ny mpihira sy ny mpikirakira feokira afahan'izy ireo mampiara-peo na dia mifanalavitra na samy hafa firenena mihitsy aza dia afaka mamoaka sangan'asa iraisana ao anatin'ity plateforme ity. Io no nampahafantarina tamin'izao voka-pikarohana no tanterahana teto amin'ny sekoly ambony informatika teto Fianarantsoa tamin'ity anio ity. Ny loha hevitra tamin'ny soutenance ny voako ingénieur teo moa zany dia manodidina mozika ihany amin'ny mampanakanto dia plateforme anankiray izy titre ny plateforme de collaboration musicale en ligne zany hoe plateforme ray natao indrindra ho an'ny mpanakanto sy ny musicien izay te hiara hiasa anefa mifanalavitra ny toerana ohatra hoe mpanakanto de Madagasikara hiara hiasa amin'ny mpanakanto eny ivelany dia ao anatin'iny plateforme iny no mamorona ny hira, manao ny composition, manao ny arrangement ary hatrany amin'ny version finale exportena avy ao anatin'iny plateforme iny. Mahay-maimpoana tanteraka izy hatreto zany hoe mila manana compte utilisateur fotsiny ny musicien tsirairay sy izay olona hiditra ao anatin'ilay plateforme mamorona compte dia connecté ao anatin'ilay plateforme dia afaka mampiasa azy mahay-maimpoana ny fonctionnalité rehetra ao anatin'ilay plateforme. Ny taona 2024 avy izao no avoaka amin'ny fomba ofisialy ity plateforme ity raha mbola misy ny fanatsarana mbola atao amin'izao fotoana ary ho afaka isitraka izany ny rehetra. Amin'izao fotoana zao moa zany ilay izy mbola tsy publié officiellement les plateformes fa mbola misy module kely ho ampidirinay ao anatiny hanatsarana kokoa ny kalitaon'ilay plateforme
fa amin'ny taona ho avy izy a ho publiena officiel dia ho fantatsika amian-dalana eny ihany a ny daty ivoahany officiel hoe afaka ampiasana ilay plateforme de collaboration musicale en ligne. Hita ho miroborobo fatratra ankehitriny ny teknôlôjia sy ny fikarohan'ireo mpisehatra amin'ny sehatra ahitao arakajy mirindra. Anisany manamora sy manafaingana ny asa ihany koa moa ny fisian'izy io. Tombony ho an'ny eto fianaran-tsoa ny fananana ity sekoly ambony ity ary tsy mijanona ho an'ny eto fianaran-tsoa irery ihany. Misitraka izao voka-pikarohana izao pasaika izao tontolo izao mihitsy no mahazo tombony amin'ireo fikarohana izay ataon'ny mpianatra mivoaka eto anivon'ity sekoly ambony ny NI eto fianaran-tsoa ity izao. Teboka maro no mila jerena raha tiana ny ampiatra ny zon'ny ankizy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny teo anivy ny plateforme de la société civile pour l'enfance nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy. Teny Mahamasina voalohany amin'izany ny fandraisana antanana ireo ankizy tsy misy pia eny an-dalambe fa eo ihany koa ny ireo ankizy tsy ampy-taona izay efa mirosa ady amin'ny sehatry ny asa ankehitriny. Christian Jimby. Dingana maro ny mbola mila atsaraina raha mikasika ny fampananjana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny teo anivy ny plateforme de la société civile pour l'enfance nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy ny 20 ny volana novambra lasa teo. Isan'izany ny fijerena ireo ankizy eny an-dalambe izay tsy misy pia sy tsy misitraka ny zony araka ny tokony ho izy ho hatrany ny fanazavana. Mbola betsaka ny ezaka angatahana amin'ny eto amin'ny firenena mba najana ny zoan'ny ankizy na malagasy izy na tsy malagasy petraka eto Madagasikara. Fa nanao antso manokana izay taratasy manokana manandriana filoham-pirenena mikasika ny hoe ankizy an-dalambe izay anisan'ny hitanay fa mitombo isan'andro nefa koa mila fijerevana manokana satria ankizy miatena, ankizy miasa tena, ankizy ampiasaina tsy afaka mianatra sy mitombo isan'andro ka izahay dia mangataka n'Andriamatoa filoham-pirenena mba hanampy anay amin'izany fiarovana zo manokan'ireo ankizy an-dalambe ireo. Nanamafy ankilany ny solombavambahoaka ny Kongo fa mila fijerena akaiky ny zon'ny ankizy vavy. Izy ireo izay mbola hiarany tsindry sy ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa sy mitana ny lohararana amin'ny tany fialana andarana any an-tsekoly. Raha miresaka zon'ny ankizy tsika dia tokony mbola hosindritsika bebe kokoa tsy hoe manavaka akory ny zon'ny ankizy vavy satria tena marefo be zany le ankizy vavy, tena marefo be mihitsy. Dia matetika koa moa lavitra ho ale fianarany mandeha miatsaka rano miampita rano misy roa telo le ankizy vao tonga any amin'ny sekoly zany. Dia raha tonga koa ny andro ratsy dia fa tsy afaka mianatra koa le ankizy satria miakatra be zany le rano. Dia izay rehetra zay zany no tokony hojerena. Nototosaina teny amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy tamin'ity taona ity. Lohahevitry ny fankalazana ny hoe enono ho avy ary ajao ny zon'ny ankizy. Andrasana ao aorian'izao hetsika izao na izy tokoa izay fivoarana mikasika ny fampananjana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara izay. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia farafahakeliny 50 ireo namoany endy tao Haïti nandritra ny herinandro teo tao Port-au-Prince vokatry ny fanafiana izay ataon'ireo vondron-tafika any an-toerana. Manay amin'ny herisetra izay ataon'ireo gang ny ONU izay nanao antso avy manoloana ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Maheriny ny 27 ireo naratra ary efa roa alina ireo tsy maintsy ny findramonina mba hitsoaka ny ady tao anatin'ny herinandro monja. Tsy aivina ny 20 isanjaton'ireo ny vohitry Haïti no efa voafenin'ireo vondron-tafika ireo. Efa tamin'ny fiatombon'ny taona no nanambatra hery anonganana ny Prime Ministre Ariel Henry izy ireo raha ny fanazavana. Izay dia tompoko lasy tompoko vavy manakatona ny fiarantsika tamin'ity alina ity isaorana feny ianao najo izany hatramin'ny farany mamy fotoana anao amin'ny ora mahazatra indray ny tenako amin'ny ragnampitso eto amin'ny fampahalambaovao hatrany. Veloma tompoko.
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany elmondes iza présenté ny vaovao 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.